fantatrao ve fantatrao ve fantatrao ve fandarana avokarina eto amin'ny onjam-peon'ny viva alatsinainy hatramy zoma manomboka amin'ny ray oratoandro fantatrao ve fantatrao ve famerenana amin'ny fitora rivo fantatrao ve iarahanao amin'ny Mamy Patrick. Ampifaliana trano no iarabanantsika rehetra ry mpiaino jaina manaraka ny onjam-peon'ny viva ka tafahoana indray ao anatin'izao fandaharana fantatrao ve izao nikopatanina ho antsika rehetra naiza toerana misy atsika eto amin'ny fanolorana Mampatrika ravanao koa maro amin'ny lafiny teknika kopatanina ho antsika rehetrarehetra tsy akanavaka naiza toerana misy atsika manaraka an'izao onjam-peon'ny viva izao ka ao anatin'izao fandaharana fantatrao ve zao rehefa pisakafoanina ianao dia miraharanao azo tomana hatrany raha efa mahazo toerana tsara dia maka sitraka maka telona indrindra ry mpiaino ajaina fantatrao ve ao anatin'izao fantatrao ve zao dia omenantsika ny akombavao misongadina amin'ny akabeny ry mpiaino ajaina noho ny fahaloton'ny rivotra mirongatra ny aretina kohaka sy ny gripa natsipin'ny ranomasina tavakatra 4 ireo razana hita tao Mahajanga sy Katsepy espace fenitra bypassy vehivavy mpitondra tanàna miisa 27 manamafy fahaiza-manao lalàna amin'ny fenitetim-bola 4 anana ny ambarany ireo solombavambahoaka ady mitondra drano mety arivo tonga ireo fitaovana manana tanjaka 100 metatra toratelo isan'ora avy amin'ny BNGRC raha orinasa sirama ny ravina ny disadisa teo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa fanamafisana ny filaminana nametraka paikady ny OMC nasionaly Festival de Pirate ny kolotsaina no fanotra ho an'ny fizantany resaka toekarena atao anatin'ny telo taona 4.7 tapitra ariary ny fatiantoky ny jirama ramonina famalina fitakiana tsy ho very asa ny mpiasan'ny sirama Ambilobe fanatanjahantena Kianjabaria Mahamasina vita ny 700 ny asa fanamboarana mbola ao anatin'izay akombavao zay ihany sika soavy masoandro lehilahy ny alaina tao anaty taxi be fitantanam-bolam-panjakana tsy reny fitsarana ny compten'ireo ministera sy androm-panjakana fikatsarana fangatoavana hiazakazahana ny famitana ireo asa eny amin'ny Kianjam-Baria fiarina nandovan'ny razambeny amin'ny fanamboarana fasana i Gilbert fitsirihana ireo fitaovana hakatona mandritra ny 3 andro ny rovan'ny Madagasikara fiatrehana fahavaratra osokirina mandritra ny 10 andro ireo lakan-drano eto Antananarivo maraparana izay akombavao zay tsika ry mpiaino ajaina endahy niaran'ny fitsaram-bahoaka 3 maty tsy tradrano tany Isambava ny sin'izay saika hiditra ny lapan'ny tanàna Analakely raikitra ny fifandonana teo amin'ny Hope Amisy mpitandro ny finaminana ny fandrarana arabola sakana ny lafiny araketra zay ny vaovao misongadina nentina tamintsika ry mpiaino ajaina makasitraka makatelona indrindra tompoko ny anboantsika ny
ny anomboantsika ny resadresaka kely amin'izao atoandro aloha dia fantatrao ve fa mpanara-maso ny vahoaka malagasy ambetitentsika foana io ary zavatra telo samihafa no resantsika aloha androany dia misy sehatra ray goavana be izay tsara ho fantatsika any amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny loha hevitra farany na ho faharoa eo fa fantatrao ve fa manara-maso sy mijery ny zava-misy mandinika ny fiainam-pirenena ny vahoaka malagasy. Zay ny zavatra hita sy tsapa amin'izao fotoana izao ary efa ela ary ny zava-misy dia mimahay mandinika manomboka mimahay mahafantatra manomboka mimahalala hoe manahoana moa zany resaka politika ampitantanana manahoana ny resaka politika amin'ny fiarahamonina manahoana ny resaka politika eo amin'ny sehatra maro samihafa manomboka mahafantatra an'izany ny olona. Ny zavatra ho resantsika dia ny atao hoe ny iraisan'ny olona feo rehetra ny iraisan'ny olona feo rehetra ny zavatra misy amin'izao fotoana. Tsika tsy hainao hoe mahay na tsy mahay mpitondra, tsika tsy teny hoe capable na tsy capable ny gouvernemanta fa noho ny fahaizan'ny vahoaka manara-maso an'ireo mpiasa-panjakana rehetra eo satria ilay vahoaka amin'ny fanjakana manana ny olazainy ny olona tompoko ary misy hevitra iraisana hitovizana anisan'ny fandovana zany anisan'ny fandovana zany aloha manko ampahafantarina tsara ohatr'izay ny zavatra hita sy tsapa amin'izao fotoana dia misy zavatra hoe fampanantenana somary mampiahiahy fampanantenana somary mampiahiahy izy io moa zany vaovao zao miteny fa misy maromaro tetina vola maromaro mifatiantoka misy amin'ny jirama ny angan'ny sehatra mifanovana natao dia départ tamin'ny resaka jiro sy rano miara-manaiky teny iraisan'ny rehetra ho aty resaka jiro sy rano nisy zany fampanantenana goavana marina fa hoe vao mioveo ilay fitantanana dia tonga dia impeccable ny zavatra rehetra ny zavatra misy nefa tsy arak'ilay fampanantenana nisy ny zavatra miseho amin'izao fotoana zany hoe mitombo be zany le izy. Raha io resaka jirama io no resahana izay mpitondra amin'ny fandimby rehetra teo dia samy nanao izay ho afany avokoa. Nisy nanao ny fanatsarana sy ny sisa, nisy nandrindra araka ny tokony ho izy, nisy nanapodika ihany koa. Fandimbidimby teo daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa amin'izao fotoana zany nisy fanantenana ny olona tao anatin'ny fitantanana anankiray satria hita maso le fanamboarana sy le ezaka ngeza be atao entina nanarenana n'le jirama. Niova moa ty mitondra zao, niova amin'ny fitondrana izay nilaza fa hanao ny ezaka ihany koa dia ny teniny maro iraisan'ny maro dia ny hoe inona fa ohatrany teo ihany ary ohatran'ny mafy izy zany. Teboka iray fotsiny tiana ho resahana amin'izany hoe misy fanantenana ny eritreretin'ny olona kanefa ohatran'ny
mampametram-panontaniana. Fantatrao ve zany? Fantatrao ve zany? Tsy mandanga fa teny iraisan'ny olona rehetra zany. Indraindray ny olona miorakoraka ny hoe tsy aloha ve zao ihany, anina ohatra zao. Fa mampametram-panontaniana. Zany zavatra zany tianambara ao anatin'ilay izy dia zao. Inona zany no sehatra tena mahamaika amin'izao fitondrana misy zao? Dia ny zavatra sehatra tena mahamaika dia ilay zavatra ilokalokana sy ilay zavatra tena hoe tiana ho atao. Aleo zay mba ho hita taratra ao anatin'ilay izy. Fa manjary mamita tena sy mamitaka ny olona dia lasa misy fanontaniana be da be mipetraka ny anatin'ny sain'ny olona rehetra. Ka zao menatsy ireo olo-pirenena ireo anie betsaka manam-pahalalana sy manam-pahaizana, na dia tsy manana andraikitra sanina misehatra ara-politika sy fitantanana aza. Za tena miteny izany. Ireo olona rehetra ireo mahay mamantatra ny olona manana ny sehatry ny asany eo amin'ny fitantanana ka afaka miteny ireo hoe ry ianona, ry ianona, ry ianona, ry ianona. Vahaolana ary ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Zay no tadiavina. Fa raha sanatria kosa tsy mahita vahaolana dia izay no mampalahelo. Tsika tsy andeha hitanisa zavatra manahirana tsony. Ny manjoa ty efa manahirana. Fa hoe inona le vahaolana? Ny fampandehanan-draharaha zay sahanina tokony masoana mafy atongavana amin'ny tanjona anankiray iverenan'ny fankatoavana na tiana na tsy tiana. Dia mbola tsy akatoavana aloha tsika amin'izao satria ao anatin'izay resaka lalana hoe teteza vita izay mazava be. Fa iverenan'ny fankatoavana izao tontolo izao na misehatra ny famatsim-bola, na misehatra ny asa, na misehatra ny fanampiana, na misehatra maro samihafa ara-diplomatika sy ny sisa. Ny vahaolana ao anatin'izay dia tsotra. Aza iretaretana tompoko le fahefana eny an-tanan'le vahoaka ka nolorany azy ny olona tia nomenan'izany amin'ny fotoana anankiray. Dia tsy inona izany fa ny fifidianana. Zay ny vahaolana aingana. Fa raha ohatra anao resabe tsero sy sisa dia lany ny fotoana mandroso ny fahasairanana. Samy miraviravitany lasa mifanometsiny le malagasy samy malagasy. Dia tsisy zavatra voaravina fa dia miaina ao anatin'ny tebiteby sy ny ahialava hoe roviana ihany no ivany ny olana, roviana ihany ny tsahatra ny krizy misy sy ny zava-misy rehetrarehetra. Fantatrao ve? Mbola ao anatin'izay resaka izay ihany tsika ny zavatra le teny iraisan'ny olona rehetra zany zao no resahantsika. Teny iraisan'ny olona rehetra hoe inona ny zavatra manahirana
eo misehatra ny fampianarana. Fandirotra be loatra le izy ary mijaly le mpianatra amin'ny fanjakana. Ny tena marina anie dia zao ny mpianatra amin'ny fanjakana ny tokony priorité kokoa noho ny privé. Tany amin'ny fametrahana an'io ampatsevitsika kely ny tantara mba ahafahantsika misaintsaina tsara ka mahatonga an'ilay olona raha hevitra mivoaka zany ao anatin'ilay izy dia ny hoe rehefa hametraka ministry ny fanabeazam-pirenena dia somary taitra ihany ny teo anivon'ny mpiasa teo anivon'ny ministère fampianarana. Misy mihitsy ary ny tena namoaka tamin'izany hoe tsy araky ny olona nieritreretinay sy ny sisa ny zavatra misy ankehitriny mitatra le izy mandeha le fitakiana eo ihany fa tsy misy mihitsy hoe vahaolana hoe ny fitakiana mandeha fa ny mpianatra aloha hianatra. Nampatahotra ny rehetra iny vaovao iny hoe ahina ho taona fotsy enjana anie zany mpianao zainy enjana nge zany mafy nge zany zany hoe samy manana ny olona zainy zany na ny eo anivon'ny ministera ny mpiasa zany sy ny syndicat dia manana ny olona zainy koa ny eo anivon'ny ministera dia izy ny lasa lasibatra le mpianatra. Fa za eto mba miteny hoe le mpianatra kely reny rehefa miantsoantso hoe velao zay hianatra ny ao andohan'izy ireo zany dia hoe mianatra izy ampianariny ray aman-dreny izy tonga amin'ny fotoana tokony ianarany dia hianatra izy. Fa le seo misy ohatrany somary manahirana tadiova resaka fanabeazana io zay tena loha rano ngeza be mihitsy ka ozy iza hoe vahaolana vahaolana tsara indrindra tonga dia hoe miverina an-tsekoly ny mpianatra alao hianatra. Fa zay resaka fitakiana ny fitakiana iny apetraka amin'ny toerana zay misy azy hoe ao anatin'ny resaka fitakiana. Fa na dia le ray aman-dreny ary lasa miahiasa mitebiteby ary anisan'ny nanaitra ho ahiny hoe ahina ho taona fotsy raha tsy mivaly ny fitakiana ohatran'izao salam'izao. Fanontaniana mipetraka ihany koa anatin'le resaka fitakiana vanim-potoana manao ahoana tsika. Zany zany izy daholo ka za hoe jereo le vahaolana fa mijaly le mpianatra ny fanjakana. Jereo le vahaolana fa mijaly ny mpianatra ny fanjakana. Zatra anankiray farany izay iraisan'ny olona hevitra iraisan'ny olona feo ihany koa ankehitriny dia somary manahirana mahita an'ity araiza taitra raha ohatra ka hoe tonga ao am-bavan'ny olona ny hoe misy valifaty politika misy an'izao zay tsy tokony ho lahara-pahamehana akory. Nisy fifidianana teto amintsika dia raha iresaka fotsiny hoe be ny tanàna
fa ohatrany lasa fandaninandro sy fotoana be da be. Mitokona ny atsy, mitokona ny aroa, manala be ny tanàna ary manala be ny tanàna. Dia ny fanalana lehibe ny tanàna ny zavatra misy dia zao ao amin'ilay resaka couleur politika zany dia ao ny ohatran'ny karazany tena hoe mahatonga ny olona amin'ny teny hoe valifato ve izy ity sa inona lara-pahamehana ve zany safidim-bahoaka ny ireny safidim-bahoaka ireny ny olona no mifidy an'ireny raha amiko manokana zany dia zao tsy hitako izay tokony hanenjehana ny zavatra ohatry akoatrany hoe nahatratrarana kolikoly andray aloha tsy arovantsika nahatratrarana satria lara-pahamehana ny fitondrana amin'izao fotoana zao miady amin'ny kolikoly sy ny hoe nahatratrarana kolikoly dia tournement ngeza be tamin'ny asa ny be ny tanàna anankiray ka natao ny audita sy ny karazany nahazahoana pirofo mazava hafa izay fa tia akorongatra olona be da be tonga amin'ny commune anankiray mamantsika commune tsy akasitrahanay ny anina ohatran'izao sahala amin'izao tsy mety zany tsy misy crédibilité azonareo amin'izany fa nafitohinana indray ary no misy satria nahoana la ny andro amin'ny fotoana ohatran'izany ny fotoana mandeha ny olona miaina ao anatin'ny fahasarotana amin'ny firenetsika lara-pahamehana ve indraindray ary ny olona vakivava mihitsy miteny lasa amin'ny fitadiavan-tseza lasa valifato ohatran'izao ianina mbola tsy nahazo ka mety ianina angamba no eo zany izy daholo dia eo koa misy fikambanana tampoka mivoaka dia mandeha aty amin'ny be ny tanàna Antananarivo dia mandeha daholo ty kofoana daholo ty le kajikajy politika ao anatin'ilay izy nge fantatry ny olona fa sao nareo hoe tsy sao dia ataonareo hoe tsy fantatry ny olona fantatry ny olona le izy hitan'ny olona le izy izay mahatonga ny olona hoe zao ve ny lara-pahamehana asa izy loatra hoe zao ve ny tanjona zany ao anatin'le izy dia lasa raviravin-tanina aloha tsy araky ny zavatra eritreretiny sy antenainy zany ny zavatra misy ao anatin'le dia amin'izao fotoana zao ny mpanao politika manao zay ho afany any le vahoaka ato mifanometsiny tsapantsika ve zany dia indraindray misy latsa-panenenana indraindray moa misy tonga dia nenay izay no tianay indraindray moa misy samy mahatsapa dia manahirana izy ity tenenina zany rehetrarehetra zany tompo any fa misy fanabiazana ho pirenena diso hoentina izay no ahintsy izay no ahintsy asa fantatrao ve izay no ahintsy fa tena lasa raha izao manko no mitohy dia zao mitatra ity zavatra ity ny tiako tenenina hitaran'le zavatra dia zao lasa arakaraky ny hitaran'le fotoana manko mahatonga fahasarotana dia indraindray lasa vao mainka tsika misahirana vao mainka misy fahatarana be dia izy anefa no hiantraika an'izay problème zay le vahoaka le sarababe vahoaka ye niantraika an'izay zavatra zay za edy ny fahasahiranana nge tsy natokana ho an'ny antoko politika ianina na ianina na ianiny za dia miteny fa tonga io dia miatra amin'ny rehetrarehetra mihitsy na iza na iza niady amin'ny kolikoly eny tena tsara
fitadiavana sehatra mifandrimpahalemana tena tsara fa amin'ity coach politique ity facteur de blocage zany facteur de blocage zany le olo-pirenena efa dodina ao anatin'ny famahana olana ny sasany mamboly olana dia raisitsika ny sasany ao amin'ny fitantanana tompona indray maika maha olana tsy mety tafaray le lalana zava ho azy fantatrao ve dia le problème mipetraka dia zao fahasarotana daholo ny zavatra misy dia mikaikaika le olo-pirenena rehefa avy eo ao anatin'ny firetaretana sy ny fahatarana sy ny fanotaran-javatra araka ny tsy tokony olo ara-pahamehana reo olo mampitsiry zavatra hafa eo mampitsiry olana samihafa dia rehefa avy eo sanatria mivava miakatra amin'ny vidim-piainana miakatra amin'ny vidin'izao lasa amin'izay wa etsero ny mpanao politika atsy miady lomafy zao ohatra zao esoriny ery ohatra aloha mba hajaina le safidim-bahoaka rangaha fa aza tao an'izany alao hajaina le safidim-bahoaka fa zaho tsy mandahy raha misy olona safidim-bahoaka anankiray nanao foana ka nahatratrara nahitana ny lesoka zay tokony ampiarana ny lalàna dia mba hafy izay fa aleo lehibe ny tanàna no ny asany fa safidim-bahoaka izay fotsiny agneny takiny mifanaja mba hatomombana tsara ny zavatra tokony atao fa za sahako miteny amintsika zao mino marimarina fa be da be reo be ny tanàna zao amy moa zany le sehatra hoe zay moa zany ny teny iraisan'ny vahoaka hoe rehefa tsy miaraka amin'izao fitondrana zao sy ny anina dia ho avy izy esorina an'izao dia lasa variana miady saina amin'izany lehibe ny tanàna dia le asa ataony tokony ao anatin'ny sehatra ny famparitrona zay tokony ho fanohizana ny asa continuité de l'état ao anatin'ny sehatra anampiana amin'ny fitondrana lasa miraviravy tanana izy zao satria miasa saina inona moa ny asa ho vitanao anatin'ny adi-tsaina sy ny tahotra sy ny aya ny sasany moa reny dia tonga dia rehefa tonga tao anatin'ny sehatra aloha nametra-pialana efa misy mibe ny tanàna nametra-pialana hitantsika amin'ny vaovao reny tsika nge tsy mamorona fa ny vaovao misy ny resahany ny seho misy ny resahany fa ho avy ny fotoana ho an'ny fifidianana manaraka ny zavatra tokony ataon'ny mpanao politika dia miomana amin'izany tonga izay fotoana izay mirotsaka ianao lany ianao ara-baina tsy lany ianao manitsa be mbola ho avy fa ny olona perinasaka nefa tsy misy tokony anakianana azy tsisy ninona fa dia entina fotsiny amin'le resaka ara-politika any amin'ny tsiziny tena toa dia politika tsiziny resahana dia azagaga raha ohatra ny olona ka manangam-peo sy manao fijery hafa ao anatin'izany rehetrarehetra zany izay tranga anankitelo izay no nyresahantsika tao anatin'izay tapany voalohany izay ambava homana tompoko apo mieritreritra fantatrao ve éducation citoyenne loha hevitra ray farany metintsika ao anatin'izao dia ao anatin'izay fanabeazana ny olo-pirenena izay sehatra anankiray tena takiana ary tokony ho hita izay ny ataoko hoe ny olo-pirenena rehetra dia mpanara-maso mamantatra ny zavatra hoe inona ny banga inona ny vahaolana inona ny sehatra maro samihafa
tokony amboarina raha samy ilaza ny resaka hoe fanovana sy ny sisa eto amin'ity fireneny ity. Ny zavatra ngeza be tokony ho fantaritsika dia zao, misy rafitra maromaro iorenan'izany resaka ara-politika izany. Dia voalohany indrindra anisan'ny hoe ray amin'izany ny mahamalagasy atsika. Amin'ny mahamalagasy atsika izay dia be da be ny zavatra takiana tsy hoe malagasy dia izay fotsiny hoe malagasy dia izay. Fa misy sehatra maro samihafa zany ahafahan'ny olom-pirenena mivelatra, anitatra bebe kokoa amin'ny fomba amam-panao sy ny fotom-pisainana ary ny fomba izay mety misy amin'ny mahamalagasy izay. Mety ho mora takarina le izy fa mety hisy teny hoe sarotsarotra ny fampiarana azy, mety misy teny koa hoe mora ny fampiarana azy, ary misy teny mihitsy ny hoe zay ny tena ilaina. Raha raisitsika fotsiny ohatra zao dia zao, zay ny ataoko hoe malagasy mpanara-maso ary betsaka ny olona no mamantatra ny hoe inona daholo ny fiorenana mety ho tsara. Ty zany tena fanabeazan'ny olom-pirenena mihitsy hoe aiza ho aiza misy mpitarika ihany koa ve manao an'izay zavatra izay, tsara ho fantarina, antarana fahalalana sy fahaiza manao, hitoerana marina amin'ny tena hoe hiraisana lalana ao anatin'ny sehatra mendrika sy tsara, ampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena, miara-mientana, miara-miaina amin'ilay firenentsika eo anivon'ny tolo-tanana maro samihafa hoentin'ny olom-pirenena tsirairay avy amin'ny sehatra mifampandrosoana. Tsy siny ny rancune, tsy siny ny atao hoe alahelo, tsy siny ny zavatra mety anahirana ka mety ho sakana amin'ny sehatra maro samihafa. Malagasy ho any resahako, azontsika resahana nge zany hoe gasikrasy. Resaka gasikrasy zany dia hoe mifiavana avy amin'ny teny roa, gasy malagasy sy ny krasy avy amin'ny teny grika kratos, midika hoe fahefana na fitondrana ny heviny. Midika zany zay hoe fitondrana malagasy amin'ny fomba malagasy. Zay le resaka gasikrasy zany hoe rafitra politika na fitondrana izay miorina amin'ny soatoavina sy kolontsaina malagasy toy ny fihavanana, fifampiresahana, fifanajana, ny zokiolona sy ny sisa. Zay le izy zao. Hitanao, zay le zavatra hoe inona le zavatra tokony ho fenona fa banga be da be. Dia io zao oviana moa tsika vao miresaka an'izay le hoe resaka nasionalina mila jerena ny ato anatiny, manamafy zany eto. Ny hoe ny rafitra politika na ny fitondrana izay miorina amin'ny soatoavina sy ny kolontsaina malagasy toy ny fihavanana, fampiresahana, fanajana, ny zokiolona sy ny sisa. Ame ohatra hoe raha ampiarina amin'ny gasikrasy dia mitaky ny fitondrana tsy makatahaka tanteraka ny hafa fa manaja amin'ny fomba amam-panao sy ny fomba andrazana malagasy amin'ny famahana olana sy ny fanapahan-kevitra. Indraindray mety adino ny ray aman-dreny sy ny tangalamena fa rehefa problème va hoe andao atsony reny fa de ny voalohany ao anatin'ny fiorenana dia tokony ho présent daholo reny. Io zany mpimaso amin'ny concertation nationale zay eritreretina natao sy ny sisa dia mba mampatsiahy tsika fa ilainy le olom-pireneny zany, fa nisy banga be da be ny zavatra ohatran'izany. Andeha indray tsika hiresaka hoe zavatra anankiray ihany koa ao anatin'izany resaka demokrasia.
Demokrasia resaka fiaviana io avy amin'ny teny grika demos zany vahoaka ary ny kratos fahefana. Aloha mpahafantarina antsika le izy. Raha ohatra raisina zany ny heviny amin'ny ankapobeny dia hoe fitondran'ny vahoaka, zay le resaka demokrasia, fitondran'ny vahoaka. Midika fa ny fahefana dia avy amin'ny vahoaka. Ary ny vahoaka no misafidy ireo mpitondra amin'ny alalan'ny fifidianana malalaka sy mangarahara. Hitantsika mifameno le izy. Teo naorina daholo ny ray aman-dreny, ny zokiolona sy ny sisa zay banga zay tena tokony ho concerné tsara ao anatin'le izy, afahana manatanteraka tsara amin'le hoe fitondran'ny vahoaka ny demokrasia zany, afahana manatanteraka tsara mihitsy ny lalana izorana makany amin'izay fifidianana izay mba tsy misy mandringy ny zavatra misy rehetrarehetra ao anatin'le izy. Io le resaka fiovana sy ny fanovana tsy tenitenenina fahatany, fa mila tsy tsongolohana ohatran'izany le izy. Andray ohatra tsika hoe ohatra amin'ny demokrasia zao ny olona rehetra dia manana zo mitovy amin'ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena, miteny, mifidy, milatsaka, hofidiana sy ny sisa. Fanontaniana mipetraka hoe feno ve reo? Le miteny indraindray ao le mpanao politika tokony halalan'ireo zavatra io, manana fanabeazana tokony hoentiny amin'le antoko politika sy le olona miorina ao amin'le izy, ohatran'ny apahany ihany. Misy ohatran'ny hoe apahany izy ihany ny afaka miteny an'le izy fa reto ihany ny afaka teneninareo. Non, tsy izay le izy. Zany zavatra tokony hoe hovaina daholo ao anatin'izany. Resaka mifidy, fifidianana. Inona moa ny seho misy rehefa misy resaka fifidianana eto amintsika? Be da be nge seho misy zay mampiteniny maro ao anatin'ny sehatra maro samihafa. Mila fanotsiana daholo zany ao anatin'izany rehetrarehetra any, ka nentina mihitsy zany ao anatin'izay resaka hoe éducation fifampitezana ny olom-pirenena mba hoe tsisy ho taraiky tsony zany. Dia tsy andan'izay ao anatin'ny resaka demokrasia ny olona milatsaka hofidiana. Amin'ny maha-demokrasia zay ao anatin'ny fahalalahana, fatandremo tsara fa ny demokrasia koa misy lalàna. Fa indraindray tsika koa manko mba tokony tsy ho hitantsony zany manomboka eto le voambolana somary manahirana miaino azy indraindray hoe demokrasia gabraraka, fa misy mampiasa an'izany teto amintsika. Misy mampiasa an'izany, manana andraikitra an'izany ihany koa ny tompony andraikitra. Hoe fatany ve eo anivon'ny serasera zany hoe fatany ve le atao hoe demokrasia gabraraka sy ny demokrasia tena izy. Zany jerena daholo. Sehatra ray fahatelo dia misy meko zany le lanja ngeza be hoe tsy hita hatramin'izay ka defa tokony ho ampiarahana, amenona amin'ny banga misy rehetrarehetra mba hatomombana tsara. Dia ny resaka ray fahatelo eo amin'ny resaka méritocratie. Zany méritocratie zany efa tafiditra ao anatin'ny resaka hoe mérite zany, zany hoe fiaviana dia avy amin'ny teny frantsay mérite, fahaiza manao, zava-bita. Ny krasie moa dia iny fahefana. Raha zavaina ny heviny amin'ny fomba tsotra indrindra dia hoe fitondrana miorina amin'ny fahamendrehana sy ny fahaiza manao. Taratra ve zany eto amintsika? Dia miverina fa mifameno ireo zavatra eo hoe aza atao misy banga. Zafady fa miverimberina mihitsy zay teny zay hoe aza atao misy banga mihitsy, hoe atsoa daholo na zokiolona na inona zay banga rehetra tsy nisy hatramin'izay iorina ao anatin'io sehatra ngezabe io mba ho tafapetraka zay resaka hoe méritocratie zay. Fa raha io mbola misy hoe ny sasany ankila bao sahirana eto tsika,
dia tsy tanteraka ilay fitondrana miorina ao anatin'ny famendrehana sy ny fahaiza-manao fa dia mifanometsiny foana zany hoe ny olona mahay sy mana-talenta no omena andraikitra fa tsy noho ny fianakaviana ny arena na ny fifandraisana zany ny zavatra nanjaka teto amintsika avako ihanina ataoko directeur an'izao kanefa ny spécialité any ihanina boulangerie ny andraikitra raisiny nefa any amin'ny resaka fambolena sy fiompiana ohatra mentsika zany zany mila jerena daholo satria ao anatin'le fahaiza-manao sy le andraikitra raisina tokony ho maro toerana daholo ary mifanandrify amin'iny daholo ny sehatra tao fa raha vao le sehatra ny tsy mifanandrify amin'ny zavatra tokony iasanao dia tadio fa vakina fotsiny dia vasoko eo dia fa iny miteraka virus ngeza be ao anatin'le fitantanana zay hoentina dia mesimba tsy tantaratra tsony le izy rehefa avy eo zany izy daholo azo raisina ny ohatra hoe ao amin'ny resaka méritocratie hoe ny olona mahay indrindra no lasa pitaka na pitatana satria aseony amin'ny asa ny vokatry ny fahaizana zany hoe mila olona manam-pahalalana mila olona manana fahaiza-manao ho voapirofo sy tamaso araka le dinika efa nyraisana ny aingatany amin'le resaka gasikasi sy ny resaka démocratie dia tonga amin'le resaka méritocratie tsika dia tsisy mandringa izy amin'izay fotoan'izay satria efa tsy banga ntsony zany fa tena hoe eo daholo ny zavatra rehetrarehetra raha fitinina kely zany ny momba an'izay dia hoe rafitra heviny fototra ny tanjona gasikasi fitondrana amin'ny sotoavina malagasy ampanjaka ny kolotsaina sy ny fihavanana ny démocratie fitondran'ny vahoaka merina amin'ny fahefana amin'ny vahoaka ary méritocratie fitondran'ny manampaizana sy ny mahavita azy ahazo pitarika mahay sy mendrika tena ao anatin'le sehatra zay tiana ho tadiavina zany ny zavatra hoe ka ireo zavatra ireo zavatra resaka telo nresantsika eo dia isorana ny olom-pirenena misy mahatakatra an'ireo nentina mihitsy zany satria tena azo hoentina ao anatin'izay resaka fanovana zay tompoko ka misy mahatsapa zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa hoe misy zavatra banga be da be ange raha hiditra ao anatin'izay resaka fanovana zay andao ho fenona le banga mazava ho azy ao anatin'izay resaka rehetrarehetra zay raha atao teny foy zany amaranako azy ngeza be zay zavatra telo nyresantsika zay eo tsika samy mieritreritra hoe ahoana zany gasika avekony hoe gasikasi démocratie ary ny méritocratie efa nazavaiko teo daholo momba an'izay fa raha ohatra veriko farany zany hoe tiako ampahafantarina tsara fotsiny dia ny hoe ny gasikasi zany dia fitondrana mifanaraka amin'ny mahamalagasy gasy fahefana mifandray amin'ny mahamalagasy zany ny démocratie fitondrana avy amin'ny vahoaka mifameno ve zany sa tsy mifameno ary méritocratie dia fitondrana miorina amin'ny fahaiza-manao zany hoe azo lazaina zany zavatra mifameno ka banga be da be nisy banga be da be tao anatin'izany hoe fitondrana amin'ny mahamalagasy tsy rehefa tonga ny taom-baovao malagasy zay vao fantarina amin'ny mahamalagasy rehefa misy disadisany anivon'ny fiarahamonina any amin'ny toerana any tadiavy ny tangalamena fa tokony ho permanent eo foana reo zany ohatrany hoe andromaso anankiray mipetraka manintsy mibiloka manadio ny lalana mifampitatana miara-manimindra mandeha any amin'ny lalana tokony ho izy daholo io resaka démocratie io dia omeo lanja le vahoaka ao anatin'ny démocratie manara-dalàna araka ny tokony ho izy ampahafantaro hoe manana ministre ny serasera tsika ampahafantaro inona ny atao hoe démocratie gabraraka
dia inona ny atao hoe demokrasia tena izy zay le hoe ho hita taratra ao anatin'ny méritocratie ny fitondrana miorina amin'ny fahaiza manao manana andraikitra n'izany daholo ny sehatra ministera rehetrarehetra mampahafantatra ny antoko politika maro samihafa mampahafantatra ny zava-misy rehetrarehetra ao anatin'izay zay ny fanabeazana ny olo-pirenena ny antsika aloha ny éducation citoyenne akasitrahantsika rehetrarehetra ry mpiaino ajaina arriva amin'ny fitorany famerenana toy ny mahazatra mampatrika teto amin'ny fanolorana isorany ianao mara atao amin'ny lafiny teknika zay ny fandaharana fantatra ovea nentina tamintsika tamin'ity atoandro ity mandrapitafa mandrapiresaka ho an'ny rampitso indray velomatoa